Ry hava-malala, fifaliana manokana no iarabana antsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Fandaharana izay iarahantsika mifampizara ny tenin'Andriamanitra. Mialoha izany anefa andeha iaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra ray tsaro, amin'izao ora sy fotoana izao, raha iaraka hianatra ny teninao zahay, dia mitalao ny taradalana avy aminao ka ny fanahinao masina mihitsiny no anazava sainanay. Ny tenena Jehova ary aoka hikasika anay tsiraray avy ny fanahinao. Amen. Ry hava-malala, vao manokatra ny Baiboly isika dia mamaky ny bokin'ny Genesisy. Izany hoe manomboka mamaky ny Baiboly zany dia toy izao no zavatra izay vakitsika. Ny teny izay voambara zany dia toy izao manaraka izao: Genesisy toko voalohany ka ny andininy voalohany sy ny manaraka. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina. Aizina no tambonin'ny lalina. Raha jerentsika izany dikateny izany ao amin'ny dikateny ombonana eto Madagasikara, dia milaza manao hoe aizina no mandrakotra ny lalina. Ry havana, mba azonao an-tsaina ve izany hoe tsy misy endrika foana, aizina no mandrakotra azy? Kanefa na izany aza, na izany aza ny toe-javatra, dia tsy navelan'Andriamanitra. Tsy navelan'Andriamanitra ho amin'izao fotsiny izany toe-javatra izany, fa indro Andriamanitra miditra antsehatra. Miditra antsehatra izy, misalovana mihitsiny ny toe-javatra, ary tsy mamela izany ho amin'izao fotsiny, ka manomboka mametraka lamina, manomboka mametraka fandrindrana. Dia ao amin'ny andininy fahatelo amin'ilay Genesisy toko voalohany teo ihany, dia izao no zavatra ambaran'ny soratra masina: ary Andriamanitra nanao hoe misia ny mazava. Dia ny andininy fahaefatra dia ambarany: ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary ao tsara ry hava-malala nge ny toe-javatra, avy eo amin'ny hoe tsy misy endrika sady foana, avy eo amin'ny hoe aizina no mandrakotra azy. Dia indro Andriamanitra fa manova izany toe-javatra izany, izay toe-javatra toa misafotofoto, ka manomboka mametraka lamina. Zavatra tsy mirindra, dia indro Andriamanitra fa manomboka mametraka firindrana. Dia ambarany araka ny voalazan'ny andininy fahaefatra teo, rehefa nametraka an'izay lamina sy firindrana izay Andriamanitra, dia hoy ny soratra masina manao hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Rehefa malala eo amin'ny tapany faharoa ao amin'ny andininy fahadimy, dia hita soritra miavaka tsara, misongadina ilay firindrana sy ilay filaminana. Dia nisy hariva ary nisy maraina. Hita soritra tsara izany eto ny fisehoan'ilay filaminana, ny fisongadinan'ilay firindrana,
ny fifandimbiasana miavaka tsara, nisy ariva ary nisy maraina. Eto ao ry hava-malala dia mahatsiaro ny fanambarana nataona lehilahy anankiray. Lehilahy mpitaritolona izany lehilahy izany. Mpitarika ny roy ny hoe tolom-panafahana irony. Izany hoe mpitaritolona tolom-panafahana fonombola tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany. Dia izao no teniny izany lehilahy izany. Ao aorian'ny alina mikitroka dia tsy maintsy miposaka ny tarabao maraina. Ao aorian'ny alina mikitroka dia tsy maintsy misy tarabao maraina. Marina tokoa ry hava-malala fa amin'ny mpitaritolom-pahafahana an'ity lehilahy ity dia mety ny fanantenana noho ny fahafahana, fanantenana ho amin'izany fahafahana izany, ka ialan'ireo gejany mpanjanaka no tiana avotra amin'izany teniny izany, satria matsiaro fa misy hery hafa mangeja dia ny hery famoretan'ny mpanjanaka izany. Tsy endrika, tsy hevitra mahakasika izany anefa no tiana asongadina sy avoitra eto ankehitriny. Saingy izao, tsy azo odiana tsy hita, tsy azo odiana tsy fantatra fa eo amin'izao fiainana izao dia misy hery hafa toa mangeja, toa manosika ny olona ho amin'ny firotorotona. Tsy misy firindrana, fiainana toa enjikenji-dava, rotorotom-piainana tsy misy fiatsarana, hazakaza-dava tsy misy fiafarany, ary eny fiainam-pianakaviana aza toa miareraka. Tsarovy anefa ry mpiaino malala fa manoloana izany rehetra izany, manoloana izany toe-javatra rehetra izany, dia tsy miova Andriamanitra, fa izy ilay tamin'ny voalohany. Andriamanitra ilay tompon'ny firindrana ary nametraka rindran-damina hatramin'ny voalohany, dia maniry indrindra, maniry mafy ihany koa ny sin'ny firindrana eo amin'ny fiainan'ny olona izay asan'ny tanany. Toy ny tamin'ny voalohany zany, Andriamanitra ilay tompon'ny firindrana sy ny filaminana dia tean'olotra fiadanana, tean'olotra fiainana mirindra, tean'olotra fiainana milamina ho ahy sy ho anao. Ao amin'ny Korotianina voalohany ka ny toko fa 7:10, Korotianina voalohany ka ny toko fa 7:10 ary ny andininy fa 3:30 dia izao no fanambarana: fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Ry hava-malala, miara-manaiky isika rehetra fa tsy misy fiadanana ho tsapa mihitsy ange ao anatin'izany hoe tsy filaminana izany. Tsy isy fiadanana ho tsapa mihitsy ao anatin'ny fiainana tsisy firindrana, tsy isy fiadanana ho tsapa mihitsy amin'ny firotorotona. Andriamanitra nefa amin'ny mahatompon'ny fiadanana azy dia te hanome izany fiadanana izany ho antsika,
Jesosy mihitsy no nilaza mivantana tamin'ny fotoana anankiray izay nentiny nampaherezana sy nampiononana ny mpianany. Ao amin'ny Jaona 4:7, Jaona 4:7 ary ny andininy 7:20 dia izao no fovaky ny teny: fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanana no homeko anareo. Toetra n'Andriamanitra mihitsy zany ry hava-malala, ary fifaliana ao an'Andriamanitra mihitsy izany hoe mizara sy manome fiadanana ho an'ny olona izay ary ny tanany zany. Tsy programan'Andriamanitra velively mihitsy izao fikorotanana misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitra namorona mba ho amin'ny fiadanana, ary izao sy anao dia olombelona no arian'Andriamanitra hanana fiadanana. Rehefa malala eto am-pamarana anara, tsapanao ve fa na dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony aza ny toe-javatra eto amin'ity planeta tany misy atsika ity? Eny, fa na dia toa mikorontana tsy araka ny tokony ho izy intsony, ny firindrany ny zavaboary, ny natiora mihitsy, eny, mety ho ny fiainanao mihitsy aza. Tsapanao ve amin'ity androany ity fa Andriamanitra te hanolotra fiadanana ho azy sy ho anao? Tsarovo ry hava-malala, tsarovo mandrakariva fa ao arin'ny alina mikitroka dia tsy maintsy hiposaka ny darabo-maraina. Aza mety ho kivy naketraky ny haizo-kitroko izao fiainana izao, miandrandra ka asandrato handrandrao ny lohanareo, fa efa manakaiky ny fanavotana anareo. Jesosy Kristy ilay tompon'ny fiadanana, izy no hanolotra ny fanavotana, hanatanteraka ny fanavotana ho ahy sy ho anao. Ekeo ho anao Jesosy. Amen. Andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra ny amin'ny teninao izay nizaraina tamin'ity androany ity, misaotra ny amin'ny fiadanana atolotra ao anay, ary misaotra indrindra ny amin'ny famonjena izay omenao anay. Taovo zava-misy eo amin'ny fiainana izany Kristy, misaotra ray malalo. Amen.